Indray mbava kosa mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana. Isan'ny aretina mbola vitsy mpafantatra eto Madagasikara ny aretina antsoina hoe autisme izay mety avoa ny ankizy manomboka amin'ny fahakeliny moa eny fa na dia hatrany amboka ary. Ilana fandraisana an-tanana manokana moa ny fitsaboana ny autisme. Ny autisme moa dia sokajiana, tsy ho sokajiana ho isan'ny aretina na fahasembanana fa toetena araka ny fanazavana nentin'ny mpitsabo. Nanao ny fanadihadiana Ravakarandriamanalina sy Mamy Samuel. Vao 3 taona monjy mitolotra dia voan'ny aretin'ny autisme raha nambarandreniny. Isan'ny fitrangan'ity aretin'ity tammo ny fandrovitana taratasy. 3 taona teo aloha zany fa talohan'izay izy ny efa hita taratra ihany zany tamin'ny le izy mandrovitra zavatra ireny. Mandrovitra gazety, taratasy, mandrovitra taratasy, tsy mety miaraka amin'ny ankizy. Zay tsy nandiana zavatra mahazo. Nanomboka tamin'ny 7 taonany ihany dia efa nampidiriny ray aman-dreniny teny anivony ivon-toeram-pitsaboana iray isiny fanaraha-maso akaiky sy fanabeazana azy izy. Noho ny tsy fisiany ivon-toerana manokana natokana andraisana tanana ireo ankizy marary ny autisme eto Madagasikara nefa dia eny anivony ireny ivon-toerana fandraisan-tanana ankizy manana fahasembanana ara-tsaina ireny no nanaovana ny fitsaboana azy. Olona itoviany mitolotra amin'ireo namany misy 530 mianadahy hafa eo anelanelany 5 ka hatramin'ny 12 taona izay voakasiky ny fanisanana atao teto Madagasikara zany. Isan'ny olana ho azy ireo ihany koa tsy fahampiany ny fahafantarana ny autisme. Ny autisme izay nambarany mpitsabo manam-pahaizana manokana fa tsy aretina akory fa toetena ary mila fandraisana tanana manokana mba ahafahan'ilay zaza manana fivelarana ara-tsaina sy ara-pifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina. Fikorotanana na tsy fahatombanana eo amin'ny resika ka ny ankizy tratrany zany dia manana olana eo amin'ny ara-pifandraisana, manana olana eo amin'ny ara-pitenenana, dia manana olana eo amin'ny fihetsika andavanandro. Ankizy ny tratrany fa afaka mitohy mandra-pahalehibe. Ny ankizy zany rehefa hoe teraka distant satria raha nataony fikarohana dia efa hatrany amboaka fa matetika taraiky zany vao hita le izy, matetika eo amin'ny faharoana fahatelo taona rehefa tsy miteny ny ankizy satria izay tsy fitenenana izay matetika manaitra ny ray aman-dreny nefa le izy efa hatrany amboaka ka raha efa hatrany amboaka izy dia mandritra ny fiainany ray manontolo zany izy disita foana fa kosa misy ny fivoarana izay azo mandritra ny adolescence na rehefa lehibe arakaraka ny fandraisana an-tanana ny autisme. Tamin'ity andro natokana ho amin'ny fanentanana sy fampahafantarana momba ny autisme ity dia nikarakara hetsika mifandraika tamin'izay ny fikambanana AMA na ny association malgache pour l'autisme ary nitanterahana teto amin'ny lapan'ny tanàna Analakely izany. Sensibilisation à l'autisme zany araka le journée mondiale de sensibilisation à l'autisme zany fampahafantarana zay moa raha manomboana zavatra iray moa dia tsy maintsy hampahafantarana aloha hoe inona le izy dia ny atao zany androany aloha dia hampahafantatra fotsiny hoe inona ny autisme na manam-pahefany ho an'ny be sy ny maro mihitsy. Ny siny fiarah-mientana amin'ny fandraisana tanana ny autisme moa ny tanjona amin'ny hetsika androany ary tanjona lavitrezika kosa ny anaitra ny tompony andraikitra ahatonga ny fandraisana an-tany ny aretin'ity ho lasa vaindohan-draharaha ny fanjakana.